Hetsy bahoaka ady amin'ny herisetra sy ny jadona izay mahazo ny voaka malagasy am'izao ankehitriny zao tsy anakilembenana na ireo mpianatra ao anatin'ny génération Z izay hita miparitaka manerana ny nosy ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia tsy anakilembenana ireo mpianatra ireo fa dia vao may aza mihamafy ny fitakina amin'izao fotoana izao tsy ny mpianatra ihany nefa no manao an'izay fitakina izay fa maro ireo olom-pirenena izay miaradia amin'ireo mpianatra ireo izay ao anatin'izao fihetsiketsehana izao ho an'ny tanjanaka ho ireo tanora izay manao fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao tabaka tanteraka ny lalana andrainy zato ary voatery mandeha eny an-tanimbary ireo zay te hiakatra villa tamin'iny andron'io mahalinya tao anatin'izay fihetsiketsehana izay nihetsika ny mpianatra ao an-tsiranana ihany koa amin'izao fotoana izao dia nosakana ny mpitandro filaminana izy ireo tsy hiakatra hamakivaky ao an-tapitananina ka niverina any anaty campus ireo mpianatra ireo taorian'izay fisakanana izay nandefa hafatra ihany koa ny tanora avy any Toliara manoloana izao fihetsiketsehana izay miady amin'ny tsirariny izao alefasy jiro ho ireo mpianatra any Toamasinany amin'izao fotoana izao nefa dia tadidio fa tsy afaka nivoaka ny campus universitaire ireo mpianatra ireo no fisin'ireo andian'olona marobe izay mitondra ny fitaovam-piadina antsilavalila sy ny maro hafa teo velany teo izay voalazan'izy ireo fa voakarama ary raha toa ka mivoaka ireo mpianatra ahina mafy ny mety ho fifandonana amin'ireo mpianatra sy ireo vahoaka ao velany izay voakarama hanakana ny fitokonany ireo mpianatra ireo Antsirabe leo lainga ho insorabaventy ireo mpianatra toy izao ny ao Antsirabe ao tamin'iny andron'io maliny teo anoloan'ny hôtel de terme ireo mpianatry ny université maro no mitaky ary nikiasa ny hiazo ny tianjany fahaleovantena efa tazana teny an-toerana ihany koa ireo mpitandro filaminana izay manao ny asany mafy dia mafy amin'izao fotoana izao dia ny fiarovana anireo mpitondra fanjakana sy ny fiarovana ny sezan'izy ireo ny sendika mitafa ao vakana karatra indray mitaky ireo subvention sy ny recrutement ary ny tambiny karamo nanatanteraka hetsika fitakina mpilaminana teo amin'ny Francisco Antsirabe voalohany ireo mpampianatra sy ireo mpanabe izay mivondrona ao anatin'ny sendika mitafa avy amin'ny faritra vakinakaratra tamin'iny omaly maraina iny hetsika fitakina tsy mandray tsoka na tsy mandray lacret eo ihany koa ny fitakina ireo subvention sy ny recrutement ary ny tambokaramo mbola mitohy amin'ity androandroany ity mo ity hetsika fitakina ity raha ny nambarany filohany ity sendika mitafa ao vakinakaratra ity hatrany any Katsondray mitohy hatrany ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatra ary tanora teny Ankatso teny ny mpianatra mitokona ny mpitandro filaminana mandefa bomba mandato-dranomaso ary tsy manaikilembenana ireo mpianatra ireo na dia eo aza ireo fidarohana bomba mandato-dranomaso anireo mpianatra ireo mitaky ny hamoahana tsy misy atakandro sonobavim-bahoaka Rajerso Antoine sy ireo tanora izay mpanao fitakina ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga na MMM Andriamatoa Hadzo Andrianainar Velo sady tsy nandroba izy ireo no tsy nanimba ho izy ka atsaharo ny herisetra asehonareo fa tsy anareo rery akory i Madagasikara nanapoaka bomba mandato-dranomaso ihany koa ireo mpitandro filaminana teny Merci tosika teny mba hanaparitahana anireo vahoaka marobe izay nidina andalambe mitaky ny fivoahany sombavim-bahoakan'izy ireo zay na dia teo aza izay nefa dia tsy nasakana ireo vahoaka tsy hitokona izany fa vao may aza miha maro ireo vahoaka izay mitokona teny an-toerana tany Miala Rajoelina Miala ho ireo mpianatra ao Fianarantsoa tamin'iny andron'io maliny efa tafiakatra tao an-tapitanana mo izy ireo na dia nosakana naza izy ireo tsy mila dije tsy mila vazaha ho ireo mpianatra tany Fianarantsoa tany raha nilazany hevitra izy ireo manoloana an'izao zava-misy amin'izao fotoana izao ao Madagasikara ao ampy izay ny kolikoly ho ireo mpianatra eo anoloan'ny tribunaly tany an-toerana tany omeo fafahana haneho hevitra ireo ankizy tanam-polo ireo ho itiren'ny mpianakaviana iray ity izay mpivarotra legioma eny Ankatso ny tsy fanomezana fahalalahana azy ireo no mahatonga azy hanaonao foana ary mahatonga ny mpandroba hanaonao foana ihany koa ho izy hatrany raha naneho ny heviny manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao naneho ny fitiavan-tanindrazana ihany koa ireo diaspora malagasy izay monina sy mipetraka any Senegaly amin'izao fotoana izao ary manohana ny hetsika izay ataon'ny tanora izay leo jadona amin'izao ankehitriny izao tany Toliara indray olona fito ny farafahakely no voasambatry ny mpitandro filaminana hatramin'izao fotoana izao ka misy ny mpianatra sy olon-tsotra ao anatin'izany isan'ireo voasambotra tamin'iny maraina iny nandritra ny hetsika i Bernard izay filohan'ny fikambanan'ny mpianatra fizatampito
teo aloha eo anivony université Toliara. Raha ny fanazavana ireo mpianatra dia niditra tany amin'ny campus ireo mpitandro filaminana nidaraka bamba mandaty-dranomaso azy ireo. Voasakana ihany koa ny hetsika ataon'ireo mpianatra raha ny fitarainan'izy ireo noho ny hery famoretana izay ataon'ny mpitandro filaminana. Manoloana ireo rehetra ireo manome fepotona enora hamitsorana ny mpianatra rehetra izay voasambotra ireto mpianatra manday ireto. Mananjanaka mianatra eny amin'ny université ny mpitandro filaminana ary maro amin'ireo mpitandro filaminana ireo no mipetraka manodidina eny ka tokony saintsaina tsara ny mety ho fivoarany toedra raha ho ireo mpianatra hatrany. Nangataka ny fialana Andry Rajoelina no izy manome baiko ny mpitandro filaminana hamono ny mpianatra ireo mpianatra izay manao fitokonana amin'izao fotoana izao. Nanamafatrany izy ireo fa hihamafy ny tolona raha tsy voavaly ny fitakina rehetra izay efa naverimberind'izy ireo. Niverina any amin'ny kampusy avokoa ireo mpianatra ireo taorian'ny fifandonana fa eo ampijerevana ny paikady vaovao raha toa ka mbola mitohy ny an'ireo olon-tsotra. Mikatona ny fahatry université ny Toliara tsy nisy ny fianarana sy ny fampandehanan-draharaha rehetra. Hatramin'izao fotoana izao samy mifampijerijery eo an-kilofaly ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana izay ahitana sakana mihoatra ny 5 ny lalana makany manday manomboka eo Betania. Tsy maintsy tanterahana ny baiko miaramila hoy ny hiran'ny mpianatra teny tsiadana teny raha tezitra mafy amin'ireo mpitandro filaminana izay manaraka bontolo ny baiko izay alefa amin'izay fitifirana an'ireo mpianatra izay mitohy ny hetsika manerana ny nosy na dia eo aza izay herim-pamoretana izay taon'ny mpitandro filaminana izay manaraka baiko tsotra zao amin'izay famoretana an'ireo mpianatra sy ny mpanao tolona amin'izao ankehitriny zao. Angatahan'ireo mpianatra eny amin'ny politeknika an'Antananarivo amin'ireo tompon'andraikitra ny fampitsaharana ny herisetra atao amin'ny mpianatra amin'izao ankehitriny zao. Ry zareo ao minitsa Alemagna indray dia manohana ny tolona ny piraitan-drazana aminy izany hoe ireo malagasy monina sy mipetraka any Alemagna any izany. Afaka maneho hevitra malalaka sy ampilaminana ny olom-pirenena tany Antsirabetany taorian'ny fangatahan'izy ireo. Ny dorotanety teny Ambohidempona ny manodidina no miezaka mifanome tanana amin'ny famonona ny afo. Ny mpitandro filaminana kosa ny ankilany manohy ny daraka mbao mandatry-dranomaso amin'ireo mpianatra hatrany sy ireo mpanao fitokonana. Raikitra koa ny teny Akajy fotsy teny naparitaka ny mponina ny fako ary nobahanany tamin'ny dabampako ny lalana teny an-toerana teny tao anatin'izao hetsika izao hatrany. Université Toamasina atsahatra vonjomaika ny asa fampianarana ao amin'ny campus sy ny ao Toamasina mandra-pahatongava ny filazana vaovao ho fiarovana ny rehetra sy ho fitandrona ny filaminana. Tsy sary mihetsika akory ny zavanisy fa zavatra tena misy marina izay hita teny manodidina ny ankazo teny tamin'ny nomaly iny fa daraka bao mandaty-dranomaso re izany tena maro dia maro ireo izay naratra atao anatin'izany rehetra izany. Mpianatry ny anjerimanontolo mitohy ny tolona ary tsy hijanona raha tsy miala eo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny forongony ho ireo mpianatra raha nanao fanambarana tamin'ny nomaly riva iny. Tsy ekena ho ireo mpianatra nitranga herisetra atahaka ny fisamborana, fandratranana sy famonona any piraitan-drazana. Miantso ny hery velona rehetra mahatsapa izao fampijaliana izao hanatevin-darana azy ireo ireto farany. Mivadika ny tolom-bahoaka manomboka eto ity tolona ity ho iatrany ireo mpianatra ireo. Natsangana sy ny sokafana tamin'ny nomaly riva iny ihany koa ny pejin'ny tolom-bahoaka ofisialy ao anatin'ity hetsika ity hatrany. Andalam-pahafahana i Madagasikara hoy fitiavana Mikael tao amin'ny pejiny tao raha nilaza ny zavamisy amin'izao fotoana izao satria efa maro sahady ireo dinosaure politika no natsahatra amin'ny asany amin'izao ankehitriny izao ka dia mbola andrasantsika ihany koa ny fanatsarana amin'ny asany ireo sasany izay mbola iandrasany be sy ny maro ny fametrahampielany ao anatin'ny izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia am'rarso.